maro ireo fomba mety amindranantsimokaretina ebola manomboka izao ary ao ireo fihetsika tsotra fidiovana sy ny fanadiovana. Sasao matetika amin'ny savony ny tananao ary alaviry ireo fihetsika mety hitarika ny loza. Arovo ny tenanao, ny ankohonanao ary ny mpiara-monina aminao mba tsy hiparitahany ebola raha sanatria tafiditra eto Madagasikara. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy maimaimpoana ny 420 na ny 144. Stop Ebola. Afatra avy any amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana.